Ny fameno amizay moa zany dia rehefa nanaiky ny fanjakana nameno sosokevitro io atao ministera-panjakana io tena zava-dehibe ho anay izy satria tsy natao anjorombala intsony zany ny fambolena sy ny fiompiana fa tena niraisy ny fanjakana tanana ary isaorana an'Andriamantoa filoha zany nanao an'izay fanapahan-kevitra izay fa nazanaty zany nefa dia tsy ampy zay fa le fidinana ny fotony zany tena zava-dehibe ny fanomezana teknisianina eo ny masomboly eo ny zezika eo ny fitaovana fa ny tena zava-dehibe zany dia hoe fampiakarana le niveau na teknisité ny tatsaha hoe mba hampiakarana ambonimbony kokoa ny avo teknika amin'ny famokarana fambolena sy fiompiana eto Madagasikara ka mino zany zay fa tokony afaka miara-dalana tsara zay isin'ny ministera mifanampy miaraka amin'ireo tetikasa maro satria hitantsika raha be da be ny tetikasa momba ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara ka tokony isy fiatraikany mivantana amin'izay zany ara teknika any anivon'ny tatsaha reny zavatra reny satria ny amin'izao fotoana zao aloha tsy hoe ny fitondrana zao na tonga an'izany fa niaritra amin'izay dia eny anivon'ny distrika mba misy teknisianina iray amin'izany hoe fambolena zany eny anivon'ny distrika mba misy teknisianina iray vétérinaire iray amin'ny fiompiana anefa hitantsika fa anivon'ireny commune reny ny tena misy ny mpamboly sy mpiompy ka zay zany mihevitra fa tokony ho ampitomboana maro dia maro mihitsiny ohatra ny fampidirana maître frame io mihitsiny raha tsy maninona satria le izy ny tombontsoa ho an'ny ekonomitsika ny fandraisana an'izany teknisianina fambolena sy ny fiompiana zany zay tsy miteny hoe ingénieur fa zay kosa mametaka hoe teknisianina afaka tena hoe mba tsy miala eo anivon'ny commune zany fa mba azon'ny olona antsona amin'ny fotoana zay ilan'ny olona anazy eo anivon'ny commune tsirairay satria tsika zao raha ohatra hoe misy aretina na misy zavatra mitranga amin'ny fiompiana dia mba tokony akaikaiky eo zany mitsony le teknisianina dia zay zany ny tena hoe antony nahatonga anay nanao an'izao anto zao amin'ny fanjakana satria raha misy ny olona tena hoe mitondra fampandrosoana amin'ity firenena ity dia ny tatsaha satria zay sady maronisa mamatsy ny sakafo malagasy rehetrarehetra dia ireo tatsaha reo tsy mbola nisy sakafo plastika nohanina teto ary mbola tsy nisy krizy ara-tsakafo teto fa matonga tsy nisy ny krizy ara-tsakafo dia mba nandray andraikitra ny tatsaha malagasy ary mba mendrika ny tatsaha malagasy dia zay anton'izay no ilaina hoe mba hampio teknisianina le tatsaha akaiky azy ihany mba ho azo ny atsona maraina atsony atoandro amin'ny fotoana zay ilana azy